nandritra ny andro vitsivitsy izay dia anisan'ny vaovao mitanany sainy maro ny resaka momba ny fisamborana n'Andriamatoa Jean-Marc Comba izay vadiko moa ary tsy iza koa fa mpiambina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Hatreto anefa dia toa ny fanambarana avy amin'ny manam-pahefana foana no rentsika sy hitantsika. Izay no nahatonga nanapa-kevitra androany mba ampahare ny feo kokoa sy ampahalalana anareo ny zavatra fantatro sy ny ainanay. Miloha ny hidirako amin'ny resaka nefa dia misy fampatsahivana kely ny momba ny fifandraisan'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Jean-Marc vadiko. Tamin'ny taona 5 sy 4 tsaroantsika ny nandroan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny vadiko hiala teto Madagasikara. Tsy verenantsika intsony ny antony. Ny tiako marina dia nanomboka tamin'izay fotoana izay tsy nisy intsony tapaka tanteraka ny fiarah-miasa teo amin'izy mianaka. Taty aoriana moa ny fanjakana no niverina tamin'ny heviny dia namela ny vadiko hiverina teto Madagasikara ihany indray. Rehefa tafaverina teto Madagasikara Jean-Marc tamin'izay fotoana izay dia nanapa-kevitra fa hiasa mahaleo tena any Antsirabe hiaraka amiko vadiny. Maro aminareo no mahafantatra fa amin'ny hotely Antsaha izay miara-miasa mitantana ny hotely izay hotely anay raha teo. Tamin'ny zoma fa 24 ny volana Oktobra 2014 dia nalain'ny manam-pahefana tao an-tokantranonay tao Antsirabe i Jean-Marc ary nentina tany amin'ny kompania gendarmerie tao Antsirabe ihany. Izaho vadiny moa tamin'ny fotoana io tsy teo fa nivoaka niantsena ho an'ny hotelinay tany amin'ny tanàna Antsirabe fa ny zanako Minada 7 taona sy 9 taona niara-ny lalao taminy teo amin'ny zaridaina teo amin'ny hotelinay no nanatrika izany fakana azy teo izany. Nanomboka tamin'ny zoma io dia tsy navela intsony izahay hifaneraserana hifandray amin'ny Jean-Marc na mivantana na mikolaka. Na ny masoivoan'ny Allemagne azy satria fantatsika rehetra fa Jean-Marc dia teratany Allemand. Ny masoivoan'ny Allemagne dia izaho vadiny Jean-Marc Comba no nampilaza sy nilaza tamin'ny zareo ny zavatra nitranga ary dia nanandrana ny antso any ireo manam-pahefana izay voalaza fa naka azy teo an-trano io masoivo io kanefa dia tsy navela ny resaka taminy koa ary tsy nomena izay information tadiavina fa valo-boraingina aza no azony tamin'izay fotoana izay. Ny sabotsy fa 25 ny volana Oktobra dia nampanatsoina koa ny tenako ho any amin'ny kompania gendarmerie Antsirabe mba ho alaina am-bavany. Teo amin'ny fakana am-bavany io no nazavaina tamiko ny antony nakana azy. Ny antony nakana azy dia iny izy ho nikarakara ny fahatongavany fiaramanidina nitondra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teo amin'ny seranam-piaramanidina Antsirabe. Tamin'io sabotsy ihany koa moa rehefa vita ny fakanam-bavany dia noentina niakatra taty Antananarivo izy fa hoe toy aty Antananarivo ny famotorana. Ankehitriny mbola sy siosion-dresaka ihany fa tsisy filazana avy any manam-pahefana akory no nahafantaranay fa noentina nantseranana ny vadiko. Efa tamin'ny talata maraina no niala teto Antananarivo. Ny zavatra tiako marinana
dia ny teo amin'ny fakanambavany ahy ny an'ny hafa tsy fantatro, ny andro Markomba tsy fantatro, fa ny zavatra tsapako teo amin'ny fakanambavany ahy dia toa fanerenankolaka ilazako fa tamin'ny fotoana nahatongavany filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Madagasikara, izany hoe ny alahady izay aloha ny daty nomena, ny alahady 12 Oktobra 2014, dia tsy teo akaikiko ny vadiko izay mpiara-miasa amiko eo amin'ny hotely Antsara ko voalazako teo, fa nandeha nivoaka ny toerana io. Ny antony tenenako hoe niterenankolaka dia toa ny zavatra nolazaiko rehetra dia navily sy natao izay ifandifirana, ifanandrify amin'izay zavatra toa efa voaomana, fa i Jean-Marc no nanomana ny fahatongavan'ny filoha teo aloha. Ny zavatra nanontaniana no valiko tsotra dia nilazaina fa diso ny valiny nomeko. Nahagaga ihany izany satria ireo mpanao famitorana tamiko dia nilaza fa izaho tsy mahatadidy, fa misy vavolombelona mahatadidy tsara ary manitrikitrika, fa i Jean-Marc no teny miserana mpiaramanidiny Antsirabe taloha kely ny fotoana nahatongavan'ny fiaramanidina. Izaho moa nilaza fa tsy izaho ihany no mety ho vavolombelona nahita tsy mahafantatra, fa tsy nihetsika teo amin'ny hotely Antsara Jean-Marc tamin'ny alahady io, fa hatrany amin'ny mpiara-miasa rehetra sy izay client tonga ny sakafo teo dia azo atao vavolombelona raha afaka hijoro vavolombelona. Nefa toa tsy nenono izany satria ny zavatra nolazain'ireo lazaina fa vavolombelona anankiroa foana no navandravandra tamiko sy toa niterena ao arahako. Raha nilaza ireo vavolombelona ireo fa toy izao sy toy izao no akanjo nanovan'i Jean-Marc tamin'ny fotoana io izay mariako fa tamin'ny 12 Oktobra. Ny fotoana nanaovana fanadihadiana efa taty amin'ny 24 Oktobra. Ireo lazaina fa vavolombelona dia mahafantatra tsara ny akanjo nanovan'i Jean-Marc. Izaho kosa raha nilaza hoe izaho tsy mahatadidy ny akanjo nanova ny vadiko efa tamin'ny tapabolana lasa, dia nimehezany zareo. Nahoana ianao vadiny tsy mahatadidy fa ny vavolombelona nefa mahatadidy. Dia toa zavatra toy izany no nanontaniana nandritry ny adiny 3 tamin'ny famonto fotorana io, izay tamin'ny farany dia izay mihitsy izany no tsapako fa efa nahatongavan-jareo teo dia ny ampiteny ny zavatra tsy marina. Izaho tsy afaka hijoro vavolombelona ny zavatra tsy marina tompoko, indrindra fa ny vadiko. Ny zavatra tena naverimberiko hatramin'ny farany na inona nanontaniana tamin'ny fotoana io dia teo amiko ny vadiko tamin'io alahady io, ary tsy nihetsika teo nanomboka ny maraina teo amin'ny restaurant, satria izay moa no nanontanian-jareo hoe ny fandaharam-potoanan'i Jean-Marc tamin'io fotoana io holazaina azy an-tsipriana nanomboka maraina ka hatramin'ny hariva. Dia izay hoe tsotra izany, teo amiko foana izy. Izaho naharary tamin'ny fotoana io tadidiko satria ny dokotera aza natsoina nijery aho. Tsy afaka nihetsika teo Jean-Marc fa nanijerijery aho fotsiny azy satria naharary mafy aho. Ary izahay raha teo rehefa alahady miasa eo Antsara fa tsisy mandeha mivoaka izany satria eo izahay ny tena mandray ny olona be indrindra. Dia izahay mivady mihitsy tsy maintsy miara-miasa eo, miaraka amin'ny mpiasa rehetra. Dia izay no naverimberiko izaho dia fantatro ny zavatra nitranga, fa izaho tsy afaka hiteny zavatra tsy mitovy amin'ny zavatra nitranga. Izay izany ny tamin'ny fanadihadiana. Hatramin'izao fotoana iresahantsika izao dia tsy mbola nisy filazana avy any amin'ny manam-pahefana taty amiko aizany vadiko. Tsy nisy filazana hatramin'ny antombohan'izao raharaha izao avy any amin'ny manam-pahefana aty aminay vady aman-janany sy ny fianakaviana hoe aiza i Jean-Marc.
na ny fotoana natongavany filoha Marc Ravalomanana aza ilay izy hoe tonga teto tamin'ny RFI na enonay azy tamin'ny 13 octobre alatsinainy moa ampy izany izahay vady no mifampiteny enonao ve satria radio samihafa na enonay an'izy izany amin'ny toerana any amin'ny efitra iray no maheno izy any amin'ny efitra iray dia teo ny fanatiny hoe enonao ve ny vaovao teo tonga nony Marc Ravalomanana manizingizy ny etona zany ary averiko fa ny zavatra marina dia izao tsy nanomana tsy nitsena any Marc Ravalomanana ny vadiko tamin'ny fotoana io rehentsika koa ngamba amin'izao fotoana izao ary io dia mbola siosondresaka ihany indray fa mitokona tsy mihinan-kanina ny vadiko ny antony tokoa ny tsy hihinanany haniny dia mitovy amin'ny zavatra nahazo ahy ihany ny marina no lazainy dia toa tsy nenona ny vavolombelona nentiny tsy nisy menona fa ireo vavolombelona roa izay mbola verimberina ihany hoe ireo ny tena manana marina hono ireo ny navesa-danja ka izay no nahatonga Jean Marc zany hoe nanapa-kevitra tsy hinan-kanina ary io fanapahany hevitra io dia mandra-pahatonga ny fotoana ivoan'ny marina ny momba ny tsy nandraisany anjara na tamin'ny fomba inona na tamin'ny fomba inona tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana tamin'ny fahatongavan'ny filoha teo aloha eto Madagasikara eto dia efa maraparana sady aho ho famaraparanana ny fanambarana ataoko dia antso no ataoko mitodika amin'ny Andriamatoa filoha Hery Rajaonamampianina mitodika amin'ny Andriamatoa Ravalomanana miangavy re tompoko Antanandroa ampandefery ny amboponareo mijaly ny malagasy madinika ampandefery ny amboponareo ho an'Andriamatoa Rajaonamampianina izay rehefa fantatray atody miady amam-bato ny izahay raha hiady aminao rehefa nolana aminao izahay mazava ho azy atody miady amam-bato miangavy ianao izay jereo ny zo mahaolona anay jereo ny zo mahaolona ny Jean Marc ny amin'ny Andriamatoa Ravalomanana indray zafady re tompoko any aminao ny fanalahidiny zao zavatra amin'ny trango izao ianao ny mahalala ny marina amin'izao zavatra amin'ny trango izao raha amin'ny fomba filazana ny fidiranao teto Madagasikara ianao irery ny mahalala zany miangavy ianao lazao zany marina zany lazao zany marina zany fa tena ny olona tsy manatsiny no mijaly zao ho anareo manam-pahefana manao famotopotorana marina fa baiko no voarainareo marina fa manatanteraka ny baiko ianareo fa manao antso ary miangavy aza manaiky atao fitaovana amadiana ny marina ianareo aza manaiky atao fitaovana nitsakitsahana ny zon'ny hafa ianareo farany amin'ny fantatro fa tsy reny zao akory fa tetodika any mivadiko mirary soa azy Andriamanitra tsy mpandao azy izahay mahatsiaro azy isa minitra isa-tsekondra dia oziny zanany Nicolas sy Alexandra hoe miverena dada miverena fa tsy isy tady zay fa nakaiza ianao zavatra tsy azoko reniny reo valiana akory zany
7 taona sy 7 taona zanaka Jean-Marc. Izay ny votoatin'ny zavatra tiako ampahafantarina anareo isorako anareo be dabe naharitra ny haino ahy. Dia izay no maraparanako azy fantatro fa betsaka amin'ny fanontaniana avy any aminareo, afaka mametraka amin'ny fanontaniana ianareo. Averiko indray fa izay fantatra no afaka holazaiko eto. Misy fanontaniana ho voavaliko fa misy koa nefa tsy ho voavaliko, ialako tsy ny mieloto. Ianao laza teo fa nanomboka tamin'ny 5 sy 4 arivo no tsy nisy fifandraisana Andriamatoa Ravalomanana sy Andriamatoa Jean-Marc. Tao anatin'izay hoe tsy nisy mihitsy tena tapaka tanteraka ve ilay fifandraisana sa hoe mbola nisy fifandraisana kely ihany na hoe atakabesina zavatra tapaka tanteraka. Nisy teo ny fataovan'ny Ramatoa Ravalomanana hitantsika tamin'ny sary ihany koa fa nanaraka anazy Jean-Marc Komba dia aveo nisy an'ireo fiantsona teny amin'ny gendarmerie ny ateliko vehivava tena tapaka tanteraka tokoa ve matoa nisy an'ireny ny tapaka ihany hatrezany tena fatapahatry relation aminy. Ny resahantsika teto dia ny fifandraisana teo amin'ny Jean-Marc Komba. Ny fifandraisana izy mianaka ireo, ny fiaraha-miasa no nolazaiko teo ny fiaraha-miasa izy mianaka ireo no tapaka tanteraka nanomboka tamin'ny 5 sy 4 arivo. Raha tonga teto ny vadin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia amin'ny mahavadin'ny filoha teo aloha no nahatonga azy miantso an'i Jean-Marc, izany hoe izy nanao nirotsaka, sika nirotsaka ho filoham-pirenena, izay no niantsona ny Jean-Marc fa tsy Marc Ravalomanana akory no nitady ifandray tamin'ny Jean-Marc Komba indray. Izay ny tsy nilazako azy teo satria ilay fiaraha-miasa tamin'izy mianaka mihitsy ny tiako resana, izay mantsy natany amin'ny fampitorana natao azy no terena, tena no terena mihitsy ilaza fa mbola nisy fifandraisana Andriamatoa Marc Ravalomanana sy mivadiko. Fa za mahafantatra fa tsy nisy nitsony zany fifandraisana zany. Ny nahatonga ny Jean-Marc tazanareo, hitanareo lahatra tamin'ny Lalao Ravalomanana dia niasa amin'ny mampiambina azy. Nantsony zareo izy hanampy an zareo amin'ny fikarakarana le présidentielle. Dia izay no nahatonga avanteny satria izy garde du corps. Izay ny antony nahatonga avanteny. Fa tsy hoe fifandraisana manokana tamin'ny Marc Ravalomanana sy ny fianakavian'ny Marc Ravalomanana. Raha diso Jean-Marc sady allemand gabonais tanteraka tao Libreville izy dia ianao moa tsy resaka diplomatie mihitsy zany efa nanantona ny ambassadeur allemand moa izy ny ambassadeur vaovao moa mba tiany fantatra hoe inona marina no lazainy manaraka mba nisy manifestation ve avy tany amin'ny Gabon. Gabonais zany, gouvernement gabonais. Marina tokoa fa sady allemand vadiko avy amin'ny reniny no gabonais avy amin'ny rainy. Ny ao amin'ny ambasadiny Allemagne eto Madagasikara araka ny voalazako teo dia izaho no nilaza tamin-jareo ny fitrangan-javatra tamin'ny zoma 24 oktobra iny. Ry zareo koa dia tsy nilazana, tsy nisy manam-pahefana nilaza taminy fa izaho vadiny Jean-Marc foana no milaza rehefa mba maheno vaovao raha misy vaovao henoko zay kely fantatro. Fa na nitsambolana Jean-Marc voalohany aza dia izaho no nilaza tamin-jareo dia ilay lazaiko teo hoe izy nanandrana ny antsony manam-pahefana valibiraingina ny azony tany. Izay no lazainy ahy. Ny zavatra tiako ampahafantarina ny mahasuivo allemand zany, ny ambassade allemande dia efa nandray ny andraikitra. Nandray ny andraikiny eto tiako marihana rotsindrina fa tsisy resaka politika mihitsy na eo masoko zavadiny Jean-Marc na indrindrindrindra ho an'ny mahasuivo ny Allemagne eto Madagasikara fa ny intervention rehetra zany na zay zavatra ataon'ny ambassade allemande dia
eo amin'ny resaka zon'olombelona amin'izay fomba hitanana azy any amin'izay misy azy any sy eo amin'ny maha allemand azy. Izay zany no atao hoe zavatra karakarain'ny ambassade ary efa misy fifandraisana amin'ny avo indrindra, izay no lazain'ny ambassade zany hatrany amin'ny toerana avo indrindra any Allemagne ka hatrany amin'ny ministère sy ny toerana azo atao hoe avo indrindra eto Madagasikara efa nanapina tany zany ny ambassade allemande naka fanampanazavana tany. Zareo tsy mbola niteny tamiko hoe inona ny valiny fa ny tokony meny afotsiny ny allemand tsy mamela ny raha io angina indrindra raha misy fanohitohinana ny zo maha olombelona sy fanohitohinana ny maha allemand Jean-Marc. Ny any Gabon koa torak' izany. Ny any Gabon ndray kosa mbola tsy nisy hatreto aloha satria eto Madagasikara tsisy ambassade gabonaise. Mipita ao amin'ny ambassade ny France rehefa angataka visa ho an'ny Gabon fa tsy mbola nisy zany avy any amin'ny manam-pahefana ny officiel zany hoe réaction amin'izao zavatra ao fa efa mahafantatra ry zareo ary za moa no anoratany zareo zany any amin'ny réseaux sociaux hoe aza matahotra ianao fa efa voarainay aty efa fantatra aty ny zavatra miseho mahazo ny teran-taninay ihany. Zareo moa zany rehefa ny allemand miteny dia teran-tany allemand Jean-Marc, rehefa ny gabonais miteny dia teran-tany gabonais Jean-Marc. Tiako lazaina hoe tsy raisin-jareo hoe atsasany gabonais na atsasany allemand fa rehefa teran-tany gabonais na teran-tany allemand dia tokony ajaina ny zo maha gabonais azy, ajaina ny zo maha allemand azy. Nareo ve tokony zany manana avocat mety fandeha amin'izao fotoana izao zahay izay no lazaiko hoe vao androany vao nanapa-kevitra ampahafantatra ny rehetra ny momba ny tiraraha ty ny afa-ty amiko eo am-pikarakarana an'izany zahay. Misy ny avocat andray ny andraikiny satria ny zavatra nampahafantarina anay ity resaka ity dia resaka violation ny azafady tsara ho ara-diso sûreté de l'État, sécurité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État. Rehefa atteinte à la sûreté de l'État ny zavatra mitranga dia tena atoka-monina ilay olona fa nampisolo vava aza tsy mahazo miresaka aminy. Izay zany ny zavatra mipetraka amin'izao fotoana izao. Zany hoe na hanomboka hiasa aza ny mpisolo vava dia mbola voafetra fa mitoka-monina ny vadiko ary tsy mahazo miresaka amin'izaniza. Nalaina lava ve ilay lazainao fa mpiara-miasa tao amin'ilay hotely nalaina lava ve izy ireo nanome version dia Jean-Marc? Anankiray tamin'ireo mpiasa ireo no nalaina am-bava niaraka tamiko, niaraka zany hoe tamin'ny fotoana niaraka tamiko fa tsy hoe niaraka izay akory no nalaina am-bava. Raha nantany hoe ireo mpiara-miasa rehetra ireo, mpiara-miasa rehetra ao an-tsaha azo atsoina anao vavolombelona dia ozy izy hoe azo tsika atao zany fa mpiara-miasa aminareo an-tsaha tsy hisy lanjany mihitsy ny zavatra hoentiny eto satria olona manana fifandraisana aminareo manokana izy. Azo atao zany izy fa tsy hisy lanjany io raha eo akaikin'ilay témoignage ny vavolombelona anankiroa. Ireo vavolombelona anankiroa ireo nefa mbola zaiko eto zany ny zavatra fantatro satria reko ary ny olona nilaza azy tamiko dia azo atao an'ilay hoe source sûre niterena ilaza fa Jean-Marc ilay olona hitany satria raha nanomboka ny famotim-potolana mbola nilaza izy ireo tsy Jean-Marc fa avy eo tsy fantatro ny zavatra nitranga dia nation izay aloha nilazain'ilay olona hoe nation ny sarany Jean-Marc atao izay ndray ay izy mihitsy ilay izy. Tena tsy fantatro eto aloha dia lazaiko fa za tsy mahalala tsy lazain-jareo foana fotsiny hoe misy olona anankiroa izay tena nanitrikitrika ary nenina fa i Jean-Marc fa tsy fantatro mihitsy hatramin'izao
izy zany olona zany. Ary raha mahariary olona ireo dia averiko ihany ilay antso efa natao tamin'ilay manam-pahefana manao famotorana ireo. Oka re tompoko, mba tsy ny sanatria ny fitiavam-bola no amadianao ny marina, fa tsy azonao an-tsaina ny tohany izany famadianao ny marina izany. Tsy azonao an-tsaina, fijaliana teraka izany. Olona tsy manan-tsiny Jean-Marc, tsy manan-tsiny Jean-Marc. Kanefa dia izao atao fampitorana atokamonina toy ny olon-dratsy. Rehefa tompoko amin'ilay hoe tsy mahazo vaovao officiel zany avy amin'ny gendarme na avy amin'ny autorité mahakasika an'ilay hoe ahoana ny condition de détention sy ny hoe ahoana ny inona marina ny marin'ilay tantara, efa mba nalanjana mihaona tamin'ny tompona ndraiky so amin'ny gendarme dia nareo na ny manam-pahefana dia misy namosika dia nareo sady tsy nanao an'izay mihitsy nareo. Hoe ny fanatonana anjareo mba hantanina izay zavatra izay efa nanantona. Manantona ary miantso tsy tapaka ary maka ny fomba rehetra satria ny vadiko hoe iny efa firy andro zany herinandro rapitsy Jean-Marc zany efa any. Herinandro rapitsy Jean-Marc nefa tsy misakafo. Iry zareo rery no mahafantatra ny zava-misy sy ny zava-marina. Ny ao fiadanana no atsoina, atonina, antanina an'izay. Fa tsy mahazo valiny mazava. Tsy mahazo valiny mazava. Ny antony hoe ao fiadanana, tao ny toerana farany fantatra hoe tena sura fa tao izy. Ny tohany rehetra avy eo tsisy hoe manam-pahefana antenany an'izany ka afaka hitendry hoe izay zany hoe izay no sura, izay no tena sura fa toerana nandehanany sy nitondrana azy. Nanantona. Iza moa no atonina hoe azony antanina zany? Ry zareo aneny naka azy.